Fiadanana Jesosy ho anao sy ny ankonanao ary eo ho tahina ihany koa ianao zao voalaza tenin'Andriamanitra manao hoe ny fitahina dia hoandohan'ny marina ho tahina ny asan'ny tananao ny fanirena dia hoe andray zavatra ianao anatin'izao fampianarana zao tsy ianao ihany fa izay koa dia mila mandray samy mandray zavatra avy amin'Andriamanitra mandray zava-panahintsika ao anatin'izao ny tenin'Andriamanitra ihany koa dia milaza manao hoe aoka ho tahina amin'ny zavatra rehetra sy ho ambina amin'ny zavatra rehetra ny ianao tahaky ny anambinana ny ara-panahinao mianatra momba an'Andriamanitra tsika eto mianatra miaraka amin'Andriamanitra dia tsy manaiky tsika hoe andalindalo fotsiny zao fotoana zao fa tsy maintsy mandray zavatra miarabanao pasteur manona fiadanana tomponao pasteur Alveres dia miarabantsika mianakavy tompoko andao ivavaka avy hatrany ary tsika mipetraka an'ity fotoana ty eo ampelantanany tompo dahoary raha eo dia morosotrany dia mianatra ny nomery tafiditra sady amin'ny nomery toko 5 izay zao ihany zavatra angatanay tompo mianatra ty tenin'Andriamanitra ty dia mianatra fiainana mihitsy mianatra momba anay mianatra momba an'Andriamanitra androany dia aza velandalo fotsiny tompo zao fotoana zao fa aoko tahina na ny sainay na ny tananay ny ara-panahinay na ny fiainanay ny tokantrano ny ankonana bady amanjanaka ny asa fivelomana dia aoko tahina ho feny fahasoavana ao anatin'izao fampianarana zao ny marary dia ndray vahaolana ny manan'olana dia ndray vahaolana ihany koa ireo miandry fitahina sy fahasoavana dia mba tsy diso fanantenana araka ny teninao tompo manao hoe Andriamanitra tsy mahila ny teny fikasany fa dia Andriamanitra mitaha Andriamanitra mamaly vavaka ianao aoka ho tahina ny tsiraray avy aoka ndray ny tsiraray avy izay mandray zao fampianarana zao misaotra Jesosy eo amen eny pasteur lasitsika ary nomery toko 5 misy tapany anankiroa izy reto dia vakitsika miaraka ny tapany voalohany sy ny tapany faharoa zany ny lohateny dia manao hoe lalàna ny amin'ny famoahana izay misy fahalotona ho any ivelan'ny toby andiny voalohany toko 5 ary Jehovah niteny tamin'i Mosesy ka nanao hoe mandidia ny zanak'Israely hamoaka ny boka rehetra sy ny marary mitsika rehetra ary maloto amin'ny paty rehetra hiala amin'ny toby na lehilahy na vehivavy dia samy avoakanareo ny ivelan'ny toby mba tsy handotony tompony izay toerako eo afoany ka dia nanao zany zanak'Israely ka namoaka reny ho any ivelan'ny toby arak'izay nolazain'i Jehovah tamin'i Mosesy no nataon'ny zanak'Israely tapany faharoa ny lohateny dia manao hoe ny amin'ny fanonerana raha misy manao izay mahadiso andiny 5 ary Jehovah niteny tamin'i Mosesy ka nanao hoe lazao amin'ny zanak'Israely hoe raha misy lehilahy na vehivavy manao izay mety ho fahotan'ny olona ka manao izay mahadiso amin'i Jehovah ary meloka dia tsy maintsy hiaiky ny fahotana izay nataony izy ary anonotra ny amin'ny fahaditsony ka nampy azy ho avy tonga afahenina ary romeny an'ilay nanaovany diso fa raha tahiny tsy manana avany akaiky hahateriny ny fanonerana ny amin'ny fahatsony ilay olona ny zavatra nanteriny ho fanonerana dia ho an'i Jehovah ka ho an'ny mpisorona ho fanampy ny ondrolahy fanavotana izay anaovany fanavotana ho azy ary ny fanatitra rehetra alaina amin'ny zavamasina rehetra teriny zanak'Israely izay terinao amin'ny mpisorona dia ho azy zany ary ho azy ny zavamasina aterin'ny olona rehetra na inona omen'ny olona ho an'ny mpisorona dia ho azy izany pasteur maninona pasteur raha toy zany hatramin'ny 9:20 dia hatrany amin'ny 12:20 any ohatra eny ary ny lohateny dia hoe tapany fahatelo zany izy ity lalàna ny amin'ny fanatitra no ny ahiahy ary Jehovah niteny tamin'i Mosesy ka nanao hoe mitenena amin'ny zanak'Israely ka lazao aminy hoe na iza vadin'ny olona mivilika manao izay mahadiso azy amin'ny lahy fa nisy lehilahy nandro taminy nefa tsy hitany lahy fa miafiny ary voaloty raha vehivavy nefa tsy misy vavolombelona hiampangazy ary tsy azo ola-tanana izy kanefa misy fiahina ao amin'ny lahy ka miahiany vadiny izy sady efa voaloty raha vehivavy na misy fiahina ao amin'ny lahy ka miahiany vadiny izy kanjo tsy voaloty raha vehivavy dia hoentin'ny lahy eo amin'ny mpisorona ny vadiny ary hitondra fanatiny noho ny vavy izy dia koboambary ordia ampafolony efa tsy anodina ny dililo zany sady tsy asiany didika azy mampofona satria fanatitra noho ny ahy azy zany dia fanaty patsiarovana ampatsiary ny eloka ary anapanakaiky azy ny mpisorona ka mpitiotra azy eo anatrehan'i Jehovah dia aka ranomasina amin'ny lovia tany amin'ny mpisorona ary nivovoka amin'izay itoeran'ny tabernakely dia angalan'ny mpisorona
ka ataony amin'ny rano ary raha vehivavy dia ampitoeriny mpisorona eo anatrehan'i Jehova ka arakaraka ny volondohan-dra vehivavy ary ataony eo an-tanany fanatim-pahatsiarovana dia fanatitra noho ny ahiahy ary eo an-tana mpisorona ny ranom-pangidiana izay mitondra ozona dia ampanianina andra vehivavy hoe ampianihana andra vehivavy ny mpisorona ka anao aminy hoe raha tsy nisy lehilahy nandro taminao ka tsy nivily niala tamin'ny vadinao amin'ny falotona ianao dia afa amin'ity ranom-pangidiana mitondra ozona ity fa raha nivily niala tamin'ny vadinao kosa ianao ka voaloty ihany fa nisy lehilahy nandro taminao afa-tsy mivadinao dia ampianinana andra vehivavy mpisorona mba hiozona ka anao aminy hoe Jehova ne anao fiozonana sy fianianana eo amin'ny fireneny amin'ny fampifehezan'i Jehova ny fianao sy ny fampivotosany kibonao ary ity rano mitondra ozona ity dia hiditra ao akibonao ka ampivotony kibonao sy ampifezaka amin'ny fianao ary raha vehivavy anao hoe amenna amenna ary hosorata mpisorona amin'ny taratasy amin'ny fiozonana izany ka hosasany eo amin'ny rano mangidy ny soratra dia ampisotrony andra vehivavy ny ranom-pangidiana mitondra ozona ary ny rano izay mitondra ozona dia hiditra ao anatiny ka ho zava-mangidy zay angamba atreo dia nitohany moa mitovitovy amin'izay ny pasteur Alvarez eto amin'ny Nomery toko fadimy indray zany zao tsika androany pasteur resaka zavatra vitsivitsy zany tsika androany izay ilaina fatarina foana ny hoe inona ny sitrapon'Andriamanitra io baiboly io pasteur dia za tena mitenin'ny olona tsy diso ty baiboly ty na ny testamenta taloha na ny testamenta vaovao misy planin'Andriamanitra daholo zany ny antonany horatana io zavatra io hoy izy zao eto amin'ny toko fadimy andininy voalohany manao hoe ary Jehova niteny tamin'ny Mosesy ka nanao hoe mandidiny zanak'Israely hamoaka ny boka rehetra sy marary mitsika rehetra ary ny maloto amin'ny paty rehetra ialo amin'ny toby na lehilahy na vehivavy dia samy ho avoakanareo ny ivelan'ny toby mba tsy handoto ny tobony izany izay itoerako eo afovoany dia nanao zany zanak'Israely rehetra eto misy karazana fahalotona anankitelo ao anaty baiboly eo pasteur teo amin'ny zanak'Israely ny resako dia ny abokana dia ndretra hoe marary mitsika zany hoe resaka mandeha raha reny ary maloto amin'ny paty ireo zany matetika ny tena hoe raha vao miresaka hoe fahalotona ity ivelany ianao na fahalotona ranofo dia ireo zavatra anankitelo ireo marary mandeha raha ny abokana ary ny maloto amin'ny paty efa nisy fotoana moa ny resantsika tamin'izay hoe reny ny atao hoe lalàna ny fanamelohana zany hoe tena melohana le olona hoe maloto dia tratrany lalàna hoe andanareo mivoaka ny ivelan'ny toby fa nareo mandeha raha nareo tratrany fadim-bolana ianao mbola terabao misy fotoana zany na ny terabao reny tafiditra anatin'le hoe eny le marary mitsika moa tena le hoe marary mitsika fa le terabao ngamba tsy ao anatiny fa nazanajany tafiditra anatin'le hoe maloto reny azonao tafiditra anatin'le hoe mitondra fahalotona reny dia le hoe maloto amin'ny paty dia navoaka ny ivelana mampalahelo be zany hoe ianao avy nandevina ny zanakao dia mbola avoaka ny ivelany keo tsy mahazo mivavaka zany zany ny lalàna atao amin'ny testamenta taloha fa atao amin'ny testamenta vaovao zany efa nazavaintsika tsisy an'izany ntsony na boka ary ianao dia afaka mitsofoka am-piangonana satria efa ny tompo efa mamindra fo aminao reny le lalàna fanamelohana zay efa nesorin'i Jesosy reny na marary mitsika ary ianao dia efa afaka miditra am-piangonana ary ianao mihitsy ary ny atsona dia vavaka am-piangonana na dia maloto amin'ny paty ary ianao dia afaka mitsofoka am-piangonana zay zany atao amin'ny testamenta vaovao pasteur fa saingy zao kosa zay zavatra tokony ho azonao alamina dia tokony ho alaminao ohatra ny tiako resana amin'izany ohatra hoe avy mandevina ianao zao dia maloto amin'ny paty dia tokony misasa ianao na mandro mihitsy mandro ka mandro ny tiako resana an'le misasa ohatra anazy zao nandeha nandevina tamin'ny herinandro iny pasteur indronandro mihitsy indronandro mihitsy avy namangy ny alina dia tonga dia ny sasa mihitsy aloha dia nandro azafady nandro fa tsy ny sasa alohany atory dia nandro satria herinao hoe nenao mikasokasika amina faty na miditra ao anatina toerana misy faty
dia efa misy fofona indraindray manaraka anao misy zavatra eninao zany hoe manaranaraka eny izay le fahalotona ranofo tsy ny fanahan'ilay olona ny maloto fa ety ivelany amin'ny resaka ranofo dia avy nandevina koa tamin'ny herinandro avy nandevina ihany koa dia mbola nandro ihany koa azonao tena ilaina mihitsy zany lay akoatran'le hoe mahandro amin'le fanaonao andavanandro zany dia tena ilaina le mahandro na ny akanjo na n'inona na ny lamba tsika malagasy dia manana le fomba mampanao le hoe mandeha misasa rehefa avy nandevina reny zany azo atao tsara reny pasteur satria manala an'le loto amin'ny paty tsy le fanahanao amin'ny maloto atao amin'ny testamenta vaovao zany tsy le fanahanao tsony maloto fa le nofo maloto dia mila soloana mila diovina asa raha mazava zay zany ny pasteur ny amin'ny resaka iny na izany na tsy zany nefany na zany na tsy zany dia misy zavatra azo raisina ihany le izy eo amina tontolo ara-panahy any amin'ny asana any amin'ny miaramila iny pasteur sady ny amin'inona le hoe rehefa manambadika natao mariage ny miaramila akasana miaramila iny na inona dia mahazo congé ray volana dia lasa mampifaly amin'ny vadiny mihitsy aloha ohatra zany azonao atao amin'ny lalàna ny fiangonana zao dia misy lalàna napetraka mihitsy rehefa misy pasteur anambady dia mena congé kely mihitsy izy aloha 2 volana ohatra zany any manana an'le mariage satria indraindray na le fitakosokosenany amin'le vehivavy eo ary dia sady mandoto ny nofo mety mandoto ny ara-panahany azonao misy zavatra manao ohatra zany zany nisy fepetra ao anatin'ny fiangonana indraindray tsy lozan'izay olona misy fahalemena averiko tsara le izy pasteur Alvarez indraindray misy olona manana fahalemena mpiandraiky sao mpiangonana manana tsy fataterahany dia azonao atao tsara satria indraindray mandeha ny resaky ny olona iny olona iny hono ananany olona vola le mpiandraiky tsy ohatra zao iny le dekony iny ananany anina vola le dekony ohatra zao iny tsy nalotrosan'olona le dekony ohatra zao iny manana problème ohatra zao ka raha vao misy fotoana le izy tsapana hoe lasa mavesatra be le zavatra mahazo an'io mpiandraikitra io na le mpatonton'Andriamanitra io dia iny misy fotoana izy apetona kely hoe andana aloha miato kely aloha dia ndao mivavaka kely aloha dia andana mba tena alamino aloha problème io fa mandoto ny fiangonana mandoto ny asan'Andriamanitra azo atao tsara zany pasteur ny ohatr'izay zany hoe le fahalotona resahany eto indray dia le resaka fahalotona mety hoe resaka fahalemena sy mametipetina ny fiainan'le olona na misy fotoana aza pasteur hoe mpiandraikitra ao anatin'ny fiangonana hoe nanao fahotana sanatria nijangajanga mihitsy dia tena azo atao tsara le hoe ampiatona izy amin'ny asany tratrady nangalatra tratrady no zavatra fahotana tena ampiatona mihitsy mahatsara ny fiangonana reny le hoe izy tsy etony hoe tsy hoe ny roahany tsy hoe ny roahana ny boka tsy hoe ny roahana ny olona maloto amin'ny paty fa ty natokana ny ivelany zany hoe ao anatin'le faritra misy ny tobiany fa sainga ny ivelany izy dia ohatr'izay zany no anisan'ny tokony atao pasteur amin'ireny le mpiandraikitra hita hoe manao adalàna na misy fahotana na tratrany nanotra na tratrany nisy tafalatsaka atao anatina fakapanahy izy dia tsy hoe ampitohizinao amin'ny andraikitra foana izy hoe efa hitanao efa mahoraka ao am-piangonana efa rehetiny olona rehetrarehetra ny zavatra tsy nentina taona izy niarakaraka tamin'le koralina kely izy niarakaraka tamin'ny vadin'olona dia efa fatary voaporofo zao dia enao zany lasa laim-panahy hoe eny mibeba fotsiny rahalahy dia tohizo miasa fa tsy maintsy misy sanction kely tsy maintsy misy famaizana tsy maintsy misy sazy izay zany azo atao pasteur Alvarez eny amin'ireny le olona nahitana fahalotom-pitony rahatena ireny fahalotodiny tamina resaka fahotana dia tsara miato mihitsy ary tokony misy rafitra ohatran'izany eo anatin'ny fiangonana mba tonga ny fiangonana tsy andeha gaboraraka na ho anampitendry zava-maneno io na koralina io na mpitarika fitotiny io na katekista io na inana inona nyraikinao am-piangonana na mpanao délivrance io dia misy fepetra tokony ho raisina mamoaka n'le olona nivelan'ny toby rehefa tafalatsaka ohatra natina atao hoe fahotana pasteur Alvarez marina dia marina zany teninao zany pasteur ny fanamarina hitako eto dia hoe raha arak'izay fanazavany pasteur zay hoe misy le lalàna ny foanana dia zany fiampanganan'le olona hoe
hoe tsy mahazo mivavaka dia nifoana zay lalàna zay fa afizay koa azy pasteur marina ve zao fantariko etsy hoe fa le etso miteny hoe maloto ampaty maloto miboka maloto mitsika fa reo olo reny fa mijanona maloto ihany ve pasteur raha le lalàna sa hoe ahoana sa hoe vadika tsy maloto tsony izy rehefa aty amin'ny testamenta vaovao ia mazava tsara zay le aty amin'ny testamenta vaovao ndra sanao efa raha taloha zany izy tonga dia naloto zany zareo hatramin'ny tena sy fananandramatory fa aty ve izy le lalàna zao mifoanana le fanilikiliana maloto foana izy pasteur maloto foana izy fa saingy le lalàna fotsiny no mifoanana le fanilikiliana azy azonao ny olona mikasika faty maloto foana izany no mahatonga atsika rehefa avy mamono lamba razana mamono lamba an'le razana reny dia manasa tanana fa maninona manasa tanana satria maloto le faty azonao sapy mihafa mihitsy hoe kasika anao ah ianao mbola olombelona fa ndray tanantsika amin'ny rahalahy dia andehinan-kanina ohatra tonga dia fa ny tsika malagasy matsapa hoe maloto ny faty dia nanikasika ny faty io ary ianao namono lamba azy dia lasa manasa tanana azonao zay rehefa tsy maloto ny boka maloto ny boka maloto ary na dia atao hoe ohatrany maloto izy molona marary mitsika zany maloto azonao hoe marary mitsidra tsapa hoe maloto zany fa saingy na maloto ary izy dia le fitsaboana atao azy ny vavaka atao anazy fa izy tsy ahilikiliky fa fantatra izy maloto fantarina momba zay ty maloto ety any pasteur le maloto ampaty mety ve zany pasteur mety tsy haiko na mbola valitsika zao moa na apetraka le fantaniana raha maloto ary ny faty dia mety ve zany mampiditra azy am-piangonana pasteur ny fampidirana faty am-piangonana za aloha tena mifona mihitsy mampianatra ny titeny teto andro amin'ny pasteur Alvarez fa tsisy an'izany ao anaty baiboly hoe maty Jesosy dia nentina tao amin'ny sinagoga maty Petera dia nentina tao amin'ny sinagoga na hoe maty mpisorona dia nentina tao amin'ny sinagoga tsisy an'izany na maty ny zanak'Israely anankiray na jiosy anankiray dia nentina tao amin'ny sinagoga fa tena tsisy an'izany na toa nandiny-tsoratra masina ray ary fa ny faty tena maloto za ty zao rehefa maty maloto a pasteur azonao tetina maloto a raha za maty dia trano toerako ary dia mitsapa hoe misy falotona ieno ane zany jereo ngefa misy fotoana pasteur namangy ny ray andro fa tena tsy taty le fofon'le olona nay masika tena za rehefa mamangy fahoriana dia mba manakambara ihany mampaheran'le olona fa tamin'io fa tena mifeheziko ny resaka tonga dia mifeheziko fa sakia nandoa avoaka tao maimbo hitanao zany hoe maloto azonao le izy maimbo ohatra zany koa ny ndray andro zay nandevina tany ambanivohitra anankiray zay ka le faty efa maty tany le vehivavy maty eo efa tany mahajamba Majunga mahajamba zany hoe ohatra ny efa nipita ranomasina zany any Mahajanga efa mafana ny andro dia efa tany amin'ny efatrandro tany vonalevina na 5 andro fa tonga tao am-piangonana ho a pasteur faty navoaka hoe aloha tsy atao tam-piangonana ty tany ambanivohitra anankiray izy io zany taona nampidirina tao am-piangonana na avoaka amin'ny pasteur madama mpanan-karena be zay le madama nefa ny tena tsy mampanan-karena pasteur le faty tena tamin'io madama io mbola velona manimanitra kely tsara tarehibe sady izy tsaratsara kely zay no manimanitra be fa rehefa maty ry pasteur ny io le faty io rehefa mba mandevinao apasany rehefa mandevina any apasany mba hifandrombany tambanivohitra ery no mibatan'io mampiditra an'io apasany fa zay fatin'le vehivavy zay ao faniliany ny fanilian'ny olona hoe izy any apiditra atiny eo fa tena tsy zaka pasteur le izy natao tao am-piangonana fotoam-bavaka navoaka dia natao toko tam-piangonana fa izy natao tao toko tam-piangonana zany ao anaty vatapaty fa tsy laitra hiaitra na pasteur Alvarez any amin'ny 5 metatra na 100 metatra tsy laitra hiaina na
Zapo milaza aminao maloto fatin'olona maloto ary raha marina dia ny fiangonana tsy tokony ampidirana faty za fotsiny moa zany tsy fantary hoe inona le antony na tonga ny olona hoe lasa napiditra faty tao am-piangonana fa za zao ohatra jerenao tsara raha ny marina zany ohatra ny tetina fanaovana azy dia tokotany nanaovana ny fitombavaka indray ilaina ary ny fitombavaka tsy natao an'le olona maty tsy natao ampiakarana ny fanahany satria fatatsika fa ny asany olo io manaraka azy fa tsy hoe isy pretra na isy pasteur dia aray izy tompony fanahany tiava malalana ity hoe aminao tsisy andriamanitra mamaly vavaka an'izany izay zavatra nataony olona tety ambonin'ny tany ihany manaraka azy any an-danitra fa tsisy hoe pasteur heritina no atsovy dia ampiakatra ny fanahany fa nazaza no mivavaka sy ampiakatra ny fanahany io dia fa rzay ny asany io ihany manaraka an'io any an-danitra asa raha mazava zany pasteur Alvarez zay zavatra nataony olo io no raisina any an-danitra ka tsy fantatro zany lay antony hoe inona na tonga ny fiangonana napiditra ny faty tao am-piangonana nefa ny faty tena maloto ny mety ho azo atao raha tena tsy fidiny dia hoe raha tsy maintsy anao fitombavaka ka tsy maintsy eo am-piangonana pasteur fa za aloha tetina miteny amin'ny olona raha mbola azo atao ny manao fitombavaka tsy ao am-piangonana amin'ny resaka faty dia alao ary tsy ao akory satria le fiangonana ne raha tena no heverina fiangonana masina raha tena no heverina fa ao ny fanatrehan'Andriamanitra dia nefa le faty mijanona ho maloto foana dia lasa mandoto an'le tempolo le izy mandoto an'le fiangonana le izy ka raha anao fitombavaka na fianakaviana zany ka tsy maintsy atao am-piangonana dia le faty ajanona any ambony tomobile fa ny fianakaviana mitsofoka am-piangonana dia mandray fampahery zany mandray toroteny asa razonao zany za dia miteny ny olona amin'izany am-piangonako rehefa maty ianao aza manantena fa raha tonga atao amin'ity fiangonako tenao dia aza manantena hoentina ty am-piangonana rehefa maty any amin'ny tranonao ihany ianao nanaovana fitombavaka ary tsy ianao ary nanaovana fitombavaka ao fa ny fianakavianao fa ny asanao manaraka anao rehefa maty ny olona tsisy resaka sentiment ntsony na resaka lavabe fa ny asany manaraka azy sambatra ny maty ozy izy ny voalaza Baiboly dia izay maty amin'ny tompo eno ny fanahy fa hitsahatra amin'izay satsarana izy ary ny asany manaraka azy io zany tsisy hoe ampiakarina ntsony ny fanahanao fa ho any an-danitra ianao no tsisy an'izany ao anaty Baiboly hoe mampiakatra fanahy zany pasteur tsisy fampiakarana fanahy zany eo fa zay zavatra ty nataon'ny olona ihany manaraka azy ihany ka tsy tsara ny mampiditra faty eo am-piangonana raha marina azonao tsy tsara mihitsy zany tsy dia satria ny faty maloto dia njary lasa voaloto lasa ny fanatrehan'Andriamanitra miala ao anaty fiangonana raha vao misy fatifaty tafiditra foana ao pasteur Alvarez fa raha ataonao any ivelany izy nataonao any anaty tomobile any izy ny fitombavaka ane tsy natao amin'ny olona maty fa ny fitombavaka ty natao amin'ny olona velona azonao ny maty efa tsy mandreny ninona intsony ka nahajakonao any anaty corbiara ary izy tsy olana dia nareo menakavy no ampaherezana tsy farafaratsy ny raha izay nga aza raha mazava zay pasteur misy fantaniana ny zavatra oatra hitako zao koa pasteur tamina réseaux sociaux anankiray momba nyity faty ihany moa resantsika hoe nisy fiangonana anankiray tsy teniko eto hoe anarana fa manahirana dia milanja baiboly zao izy dia milanja baiboly amin'ny tana anankiroa zao dia karandohan'olona masina no napetrany teo hoe ty olo ty dia olona masina lasa ny an-danitra mifanahana dia angatatsika izy mba hoe noentina atao am-piangonana mihitsy zany karandohan'olo io velona tsy velona moa zany fa karandoha mihitsy dia manahoana amin'izay pasteur hoe maloto ve zany sa hoe ahoana sa mety azo atao ihany ve zany ny milalao faty pasteur tena fahotana mafaty mihitsy ny filalaovam-paty raha ohatra hitanao Andriamanitra ao anaty Baiboly dia misy le atao fisaonana ary ny lalàna fisaonana tsy fahotana mihitsy ny olona raha misaona ohatra misy vadinao zao maty sanatria raha aman-drenonao maty sanatria ny zanakao nampiraitam-po aminao maty azo atao tsara mitomany ary azo atao tsara mamoaka ny alahelo dia lozanao azanako lozanao avatoka malahelo ahe tsy manameloko an'izany ny tompo tsy hoe mivavaka amin'ny maty le olona raha mitomany oatra zany fa raha mba mamoaka ny alahelo dia lozanao ahe velome
zay le tao fisaonana mivoaka daholo ny sentiment rehetra mivoaka daholo ny fihetseham-po rehetra mivoaka ny alahelo dia mety miteniteny foana vokatra le fihetseham-po Andriamanitra micomprendre an'izany azonao tapitra ny 3 andro ny fisaonana sy ny fiandrasam-paty aleveno olona eo aleveno izy fa tsy tsara milalofaty ahotriny moa le toko hoe filalovam-paty indraindray zany le hitanao be da be fomba misy fombafomba na malagasy sasatsasany tena milalofaty mihitsy lalofaty tena atao an'izao ty fa ty hosoratsorana menake amboamboarina ny anany atao an'izao izy de ny lohany veny atao arisa ny tongony sy io nga manino io na ny lohany io na lefa melosa ny tongotry io na lefa melo anga io miteny mihitsy ny tongotry no alefa nareo melo fa mahatao nareo izy zany ny tongotry zany efa maty io de maty azotonao ny azo sasany ny ray andro zay any nanatrika famonotsana razana satria moka faty moka an'le razana zany de alofotoam-bavaka adon'olo pastera namono razana namono an'le lamba na lefa tsiraray io lamba io fa zany hono ny fomba lamba efa oropolo de tsy mbola hoe nafatotra fotsiny teo ampovoany de nafatotra ry amin'ny lohany sy ny tongony mbola le asa na anankifito le tena zay le hoe faty maty na lefa tsiraray io lamba io de tetina nafatotra tsiraray avy fitofito de batao any batao ohatra zao de etoka tsetondray etsika tsetsy de etsika tsetsy de etsika tsetsy mianatsiny manoa eniko za amono aroketro manino moa zany de etika tsetsy ndray eto lehilahy tady voalohany de etsy ny tady faharoa de etsy ny tady ohatrany hoe mbola etsika ny tenda ny fatoro tsara fa sometsika fa io lamba roapolo oa na lefa tsiraray azonao le zany le ty filalovam-paty fa maninona ny laloviny olona io finosy fotsiny izy ataovy zay zavatra tokony atao aminy de ampidirao anaty vatapaty de ampidirao pasana zay ao pasana zay mamety foana na ny lohany mandeha aloha na ny tongony na ny vatany ary ny ray tonga de alefatro mety foana i pastera fa misy karazan'olona tia milalao faty alohany andevena anazy de mbola misy fombafomba ohatra zao ny aloha atao an'izao kely de atao an'izao kely de tsy nany reny zany pastera za tena miteny aminao hoe tsy de tsara asonao de avy eo rehefa voalevony olona io de zay samy miala fa tsy mety zany pastera voalevona le olona azonao de avy eo nyray hofongorona nyray afaka dibiny taona fa ho avadika hony hoe de lalovina ny taonany fa olona masina hoana izy amin'ny masina de izy ny tsy masina izy amin'ny masina de izy ny tsy masina ka matory olona rehetrarehetra nampiakarinao fanahy rehetrarehetra zany hoe masina daholo zany rehefa masina fa tsisy hoe itsy masimasina kokoa de izy zany zany tsy mitombo fa metapetahana anarana fotsiny zany hoe ty olo masina ty tsy masina fa ahoana moa ny andrefesanao ny olona eo masina de ahoana ny andrefesanao zay tsy masina olona samy niditra atao am-piangonana atao daholo aky ndreo de ahoana ny tenenanao azy amin'ny mahamasina azy sy ny tsy mahamasina azy azonao zay zany ny zavatra tandremana pasteur amin'ny resaka faty aloha tsy milalo faty tetina mampididoza ary misy fahalotona tafiditra ao anatina filalaovam-paty pasteur Alvarez faraparana pasteur resaka momba zay faty zay aloha ohatrany hoe mba sika moa zany mianatra de mba jerevantsika any sujet rehetra manodidididina zay misy fomba efa tenenina ihany le hoe milalao faty fa ohatrohatra an'izao ndray nefa zavatra misy pasteur misy an'litan'ny pasteur le vatapaty reny zao ohatra ny fomba malagasy sasany zany de zao ataon'ny olona rarem-pandriana ataon'ny olona mivaravarany afahantsika olona mivaravarany reny vatapaty avy nitondrana razana avy nandevenany reny pasteur na le hoe lamba lisy an'le ohatra na raha zany le olona de nisy raha am'le lamba eo de hoe tairizina ohatra misy ohatra zay za amin'ny fomba malagasy ahoana pasteur ahoana ny fomba fijery baiboly zay za zany tetina miteny an'ireny olo reny hoe fa itsika ve tsy mavidy planche tetina reny any ambanivohitra ifandrombahana le rehefa lasa le mpandevina lasa le vahiny mpandevina de le tompotakinao ifandrombahana mihitsy ny planche tetina mametraka fanontaniana mihitsy atsika ve tsy mavidy planche anaovana varavarana inona ny fandrombahana ny vatapaty iny ny zava-dozy iny sady maloto no misy zavatra ohatraohatran'izay pasteur misy fanana fahafatesana ino ve natao planche anafandriana
kiny ve zavaraha natorian'ny maty ve no atorinao afandray ny latabatra efa hoe tsy fidiny a azonao a efa hoe tsy fidiny latabatra ao an-trano ka atao hoana moa fa latabatra ao fihinananao fa ty zavatra hoe tena fanahinina atao ty mihitsy fanahinina atao nefa na ny fidiran'le faty eo an-trano rehefa tsy azo vinavinainy dia ianao ve dia mbola piditra fanana fahafatesana hoe zavatra natorian'ny olona maty tarina dia ataonao varavarakely varavarambe dia avadinao dia ataonao tsy kalakalam-pandriana izato no mahatonga ny olona manohy fatifaty foana paster dia izato no mahatonga na fanana fahafatesana tafiditra ao anatina tokantrano indraindray tafiditra ao anatina tokantrano misy fanana fahafatesana tafiditra ao aza raha azonao zay paster Alvarez ao anatina tokantranony olona anankiray reny zany tsy tsara reny raha za aloha paster tena manome conseil olona hoe raha mety aza mitsofoka mifamatotra amina fanahy ohatran'ireny ianao na lamba na tsy raha azony dorana andana dory na lamba na tsy na inona dolo reny le mifamatopatotra reny aloha miaina amina zavatra madio aloha miaina amina zavatra madio fa za zany tena torohevitra omeko fa misintona fanahy reny ianao mety ohatra hoe paster vidin'le planche mety ho 200 000 francs le planche ny diavanao planche anankifolo nefa io nataonao vatandrindrina ino nanaovanao varavarana nefa za miteny aminao mety ho veratra any amin'ny 20 millions ianao satria tafiditra ao an-trano ny fanana fahafatesana dia mety misy aretina tafiditra ao mety misy fikorontanana hiditra ao mety misy faharavana hitsofoka ao reny arandosirana mihitsy tsy hoe atahorana fa ialana mihitsy hoe zavatra malotoloto le izy nge tsy zany tsy miteny hoe devoly reny fa le izy misy loto dia iny loto iny no misitona fanahy aza raha mazava zay fisitona fanahy maloto fanahana fahafatesana tsy atahorana le izy fa izy le maloto tsika pino mila madio tsika pino mila ampianarina mihitsy mitsofoa amina zavatra madio sy amin'ny zavatra mazava fa aza mitsofoka amina zavatra malotoloto tsika zany mitady fanasitranana zany no zany ny paster amaraparanako azy ny fiangonako tiako izy tena hoe mitsofoka ampiangonako ny olona afaka za maniry an'izany hoe ny olona misy devoly avy any ivelany misy ambala velona misy androbe mitsofoka ao ampiangonana sitrana ny olona mahantra rehetra mitsofoka ao ampiangonana afaka ny olona marary mitsofoka ao ampiangonana sitrana tiako ny andro fiangonako raha misy an'izany ary be da be fijoroana vavolombelona an'izany eto hoe vao niditra nyty varavara-piangonana ty fotsiny tonga dia nahendro zavatra nangoritsina dia niala ny aretiko vao niditra teto fotsiny tonga dia nirotsaka ny ranomasoko dia niaraka tamin'iny niala ny aretim-poko firifiry ny olona mijoro vavolombelona an'izany vao mitsofoka varavara-piangonana fotsiny paster tonga dia satria hidina le secret ny alo ny fiangonako tsy ampidirana faty zany paster tsy ampidirako faty zany ny fiangonako satria misy présence de Dieu misy présence an'Andriamanitra anao misy fanatrehin'Andriamanitra ao ka raha vao misy lotoloto ao anatin'ny fiangonana na loto aranofo na loto ino loto ino mampiena ny fanatrehan'Andriamanitra zany dia rehefa mampiena ny fanatrehan'Andriamanitra dia lasa ny fanasitranana lasa mandositra ny fanaova ny ositra lasa miala mihena ny ositra lasa mihena ny rehetrarehetra dia zany no mahatonga an'iren'le olona mahatsapa hoe vao mitsofoka ao am-piangonana izy tonga dia mahatsiaro zavatra ngizabe satria maninona le izy satria misy fanatrehan'Andriamanitra ka nahoana no roahana amin'ny alalan'ny vatapaty na roahana amin'ny alalan'ny fanahany fahafatesana sy fampidirana faty am-piangonana zany rehetrarehetra zany za zany tena milaza amin'olona paster azo atao foana mampahery ny fianakaviany maty fa atiny an-trano anatina fotoam-bavaka ao an-trano azo atao fa le hoe entina any am-piangonana sarotsarotra ihany io zany raha baiboly nijerena dia vavaka tsika isotra tin'Andriamanitra mankasitraka indrindra tompo no ny fantanterahany fotoana teto indray androany mino sy efa ny fampianarana no raisinay teo ny toroteny raisinay dia ahafahanay ny manao dingana lehibe eo amin'ny fanomponanao raiko ta io reto vahoaka ireto ta io ny mpijery ny fandarana ta io ny fiangonana sy ny paster aza velo tezitra izy aza vela alahelo zany fampianarana zany fa oko voaray any tsara zany fampianarana zany hitondra azo amin'ny fibebahana ary hitondra azo ho any an-danitra ary hitondra azo ho amin'ny fahafahana mankasitraka indrindra tompo dia ho tahinao hatramin'ny farany ny reto vahoaka sy mpanaraka ny fandarana reto amin'ny anaran'i Jesosy Kristy tompo amen amen
zay pasteur Alvaris ny azondrasana androany mametraka mandrapino mandrapitafa am'le tolo dia manaraka otozatsika ndraisaky tompoko veloma tompoko veloma tompoko